Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 8 Jona 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 10 Jona 2022 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana na izany aza mila malina trany ny mpampiasa ranomasina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjon'ny Bobaomby hatrany amin'ny Tanjonangotsy, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 km isan'ora, mety hatratra 5 km isan'ora any avaratra Vohimara. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2,5 hatramin'ny 2,4 metatra. Tanjonangotsy hatrany Mahanoro, anorana malefaka miatoato, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2,5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana malefaka, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, mety hatratra 7 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2,3 hatramin'ny 2 metatra fa mety hatratra 2,5 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena, ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana andrivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora, mety hatratra 5 km isan'ora indraindray manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2,5 hatramin'ny 2,5 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny Tanjonankabo, ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora, ho avy Andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2 metatra. Tanjonankabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja kosa dia latsaky ny 1 metatra. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora ny maraina, ho avy avaratra Andrefana ny tolakandro ka ho 9 km isan'ora. Ho toy ny adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa dia latsaky ny 8,4 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby, izy tandrifon-drahona ny Voamaraina any atsimo ny Nosy-Be, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 18 hatramin'ny 17 km isan'ora manakaiky ny Kapodambra, iovaova ka ho 9 km isan'ora any Ankafa. Ho toy ny adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8,7 metatra.